atolotranao amin'ity herinandro ity ilay vadiny raiko tantara mitohy ny radio Madagasikara 20 taona nosoratan'i Saholimalala rabary manantsoa nolalaoviny Ulick, Clara, Niony, Saholimalala. Mpandray feo, Joary Setra Randre Tsarafara, mpanatontosa, Ulick Randriamanantena. Tena tara be marina zany raha misy taxi be mijanona fa dia mandalo dia lasa efa tena hipoka daholo koa izy menakaviko inona rena ataoko hoe ny andro dia efa mialina ihany marina tsy mitebiteby izay neny sa ve andeha amin'izay mijanona ny akaikaiky any dia mandeha tongotra rehefa any mandrapatonga ny trano mety ka tena lavitra loatra sady mangina be koa ny arabe ny olona ty efa saika tapitra lasa daholo za sisa taveleto ny taxi be mody any aminay koa mo tsy mba misy safidy fa dia ray ihany tena efa mivalo alina zao vony andao fanja misotra betsaka mikara dia apetraka etry fa lalana ihany iny tena misotra kiry fanja raha tsy nisy anareo dia teo ka tavela teo manao ana tompoko bonjour mademoiselle ay izy akiry vony nindretsa ary izy indray nindretsa ry vony faly mahafantatra ny vony za koa toraka izany tompo azagaky ndretsa fa mpianatra sekolelady be ny vony io dia mandeha ho azy ny azy ny tompokotopoko isy fanazanako izy izany ka maninona moa eno fanja koa dia mahay milazo eo mitovy tady tokanga kosa nenareo zany fa izaky ndretsinitry fanja so dia ndry manko misy toetra izay sponsor aky renitry vony sponsor ahoana indray ndry io aza dia endry be ohatra ny fa mba manarary evy amin'izay zany afaka tsy haiko raha azoko izany dia sady miaraka amin'ny tokondry miaraka amin'izatondretsa sponsor sa ay ve ndry ity mba lalitsaina ohatr'izany ihany mifaliry zatovy dia mbola tanora moa tsy zany ve moa sekolelady ianaranareo ianarantsika hoe eny ndry moa tatoato izay tsy hitatsony asa varina mitady sponsor angamba nahoana loatra re zay indray raha be moral aiza moa ny ankizy rehetra tsy hitsoaka rehefa mahita anareo mba misy fotoana tsy eritreretana baiboly ihany indraindray ry kala fotoana hitadiavana sponsor ve olona ninandro amin'ny moral sekolelady mba atao ampy ndray mandeha isan-kerinandro sa moa izany vavandriry fanja ny andro alady aza tsy haindritsongoka hoe ary afa-teo aloha ndresaka ry vony inona kiny ataoko fa misy inona ny amindretsy sponsor matanjaka be reny ve dia hiteraka olana ao andry izay indrindra ny mampisy ny olana ko ndry koa izy angekika tena mitady hiditra lalina be nefa za hitokony ihany tiako indry sarinamako mahantra fantary fa manjavina ny sponsor raha tsy misy ny échange de service aho fanja ka le échange mihitsy any aky manahirana ny lohako ry vony fa one tsy mifandanjaka sa mifanambaka ny olona rehefa sahirana ka mbola manahany ihany koa ry vony sa mandatsa ve nareo zao lazaiko andriry fanja inona indray safidy io vavakisoa misiraka dia nao ihany ny oerany hohanina sa ajanona tsy misy afaka manakana izay tiandry atao ange fa zao ihany indriny tsy maintsy mizaka ny vokany
Ono efa voatitra ve le taratasy omena amin'ny pastera ary vony ka tsy tara be kosa ve neny fa raha ohatra ka hoe zao vao manontany an'izany ny arivan'le nanomezany iny ahiny ihany dia efa voarainy ay ndry fa ndeha voaka angany iny izany voatonga ako nisy olona mivonjeko izay dia vetivety ihany efa tsy naritrela ny resaka ay ve neny ono inona marina moa no tena atao hoe fitiavany efa nisy nitory tamindrianga sa zany ve moa oferana fa ny tsy fahafantarako azy no mbola tsy esako loha amin'izany so efa kenda voadony ranotrako ka raha mba misy ranotra manavitra moa ka ninona mikenda rery eo no mampalahelo eny vazivazy zany anaka fa tena tsara ny fahasahinao manontany satria na dia tsy mbola tafiditra azy ianao dia efa mahay mametraka sahady ny asarobidiny neny fa nahoana mitomany neny sa tsy mety nametrako an'ilay fanontaniana tsy zany mihitsika aleo manaraka ary tsy fotoana izany koa angamba tsy anaka mampatsiaro azy zavatra be dehibe raha vo iresaka fitiavana zavatra ratsy ravaza tsara angamba sady tsy tsara ny tsy ratsy fa mampalahelo matomtomany ohatrany io neny io foavinavinanao tokoa anaka zay zany tsy ilazany neny amiko hatramin'izao hoe izany draiko tsy mandany tsy ilaza aminao kosa aloha ary vony misy fotoana ny daholo fotsiny zavatra rehetra sady tsy hitako koa anie zay antony tsy maintsy hafantaranao azy diso kosa neny ka nandritra izay 12 taona izay very vony tsy nieritreritra nitady antsika mianaka akory izy ka inona mono dia hiasan-doha aminy tsy izay azo antsika ve ny tokony ho banjininy zay koa mono efa nataoko hatramin'izay marina ka no zandra neny ny lalana tsara ny tezaneny hatramin'izay dia nahatsapako fa sady naka ny toerany ray neny no nitaizany maneny aneny koa hitako hoe tsy dia mibolisatra loatra na dia malama aza ny lalana indrindra ao anatin'izao fahatanorano izao ny fanakinana ny fiainana amin'ny finoana amin'Andriamanitra anaka no hanojiro manazava ny lalantsika fa raha tsy teo izy ny tatana sy ny aro dia angamba tsy toy izao tsika mianaka ifantizery neny aleo fa hovahako eny ary mandrosoa manao an'izato izy manao anakiry vony manao onatra matora oly tsara fa misaotra anaka ianao zao ny tohotriny tsy metimety eno to maimaina atsatra zany tsy salama okarery mama vony ndry ohatry fantsa fa famisininy aleo aloha izy analany fondry vony tsy misy hitaraina no matoa nankaty aminao izy mitomany anaka ary tsay izay mavesatra fa mana maivana ny fonao zany vony namako ndry be voka nge be voka kia indrisy ry fantsa sahady ve voninkazo mbola vo mamono dia alazo sahady dia ahoanareo itoky nefa ne dia tia ny fanjery toky sa itoko ve ny ray to tsy mino aka mety ho ny sponsor angamba izy koa moa tsy mety laza fa mbola sadaikatra be ngany aleo aloha tony tsara dia anontaniana amin'ny atsipiriany dia ahoana kosa moa ny fomba nampiko azy raha tsy fantatra mazava zay tena marina dia inona tokoa nefa moa zany zao no ataoko anampiko azy zao ny fanadina ny ty efa akaiky ny tena be voka marina raha mba misy fantoka amin'ny fianarana ntsony ny saina ahoana no ataonao ry vony sarotra ane zao zava-mitranga ilan'ny fanjafanampiana aminao zao
dia tsy mbola haiko izay ataoko neny fa miandro izay tenao fanazavany aloha dia ho teo avy aloha aloha tony tsara izy araka ny teniny teo. dia mba ahoana aloha izy ny reniny amin'izao e? Ka ny reniny angefa tsy hotsony zany midadany ihany sisa mba namany nefa zareo somary manana fiainana hafahafa tsy haiko izay dia samy manao izay mahametimety azy ny tsirairay. lalina zany izay tokoa no atao hoe fiainana. Nanaona kokoa izay efa tony tsara afaka miresaka. Enaka misaotra kiry fony loza nge nasainydretsana lalana ilay zazy dia efa natao izy ihany ake no nitondra tany amin'ny dokotera fantany ka tsy fantatro fa reraka loatra angamba dia tsy haiko hoe ino ty loza lasaindriry fanja fa azoninona loatra nareo e tena lehilahy tsy vanina le ndretsanareo. ay aza tao an'izany kosaka izy fa ahoana mihitsy tsy azoko tsony ka soa ihany angekinona nalana an'ilay zazy ty ange ndretsy navelandrery teo raha toa ka fatany fa hoe mananjanaka raha toa ka taka an'ireny bandy tsy te halala ireny izy izao misy ny olana dia mba miaraka mamany olana zahay efa mifanarahana zany nenareo sa hoe ahoana fa ngamo dia hita hoe mifanarahana hony fa izay koa ange mifankaty dia ahoana zany tokoka ka izy ary nefa miaraka amin'ny loviniko tratra manko izay sindretsa tamin'ilay tandrily avy nametraka andrily ariva be iny dia vita teo fiainanare zany re olona marina ka inona moa zany zao nataoko anampianandry tsy misy tsony ange mba mijanona ty makaina fotsiny angamba dia izay ay misaotra aloha fa tsy nanary mihitsy ndria ny tena ilako fanampiana amindry zao dia izao fantatra vadindretsa manko ny fiarahanay fantany koa hoe nanala zaza ndry fa angah efa manambady le ndretsa tena midikizo mihitsy any ndry zandry fanjy ay aza maika aky fa zeray izay ny tompony farany na mivadiny na za zanaky ndretsa lamatoa aza ange asa zandriko kely foana angamba andraikiako fa nidirany jelozinina loatra ty fanjy ampisaraka sy anakorotana tokantran'olona zany oka kosa aloha azava tsy misy miala mainy zany eto zangana ny arianydretsa fa mifankaty zay dia zay mifankaty zay dia zay morery zato filazandry azy fa ahoana aloha nahafantarany vadindretsany zay hoe fiarahanareo sy indrina nalazazy zany dia tsy fantatro aky fa dia izy mivady ny araka tamin'ilay zanalahy mihitsy ny tonga tany an-trano nandeha nitondra tany amin'ny dokotera nanalazazy izany hoe izay tsy ndretsa zany no nanao azy tamin'ny voalohany dia kanjo nisy problème dia tsy maintsy voatery nitady atany an-trano zareo ny araka tamin'ny dokotera dia natsiaro andry mihitsy efa mivavaka angeky ilay vadindretsy fanja inona tsy manentsika nieritreritry indray daholo ve zany fa zany efa naninony zao mangala badin'olo zao ka inona indray tsy nangalatra kosa fa nahita rovony tsy zange nitady andretsa fa fitiavana ny nampiona anay ilay vadiny raiko tantara mitohy ny radio Madagasikara 20 taona nosoratan'i Saholimalala rahabary manantsoa nolalaoviny Ulick, Clara, niony Saholimalala mpandray feo Joary setra randre tsara fara mpanatontosa Ulick Randriamanantena mbola hitohy